Notikana nandroany kosa ilay sampandrarana tokana ho an'ireo iaran'ny herisetra aranofo noho ny fahatsapana fa ny latsaky ny 20 taona no akamaroan'ireo izay iaran'ny herisetra aranofo no natonga ny fananganana ny hopitaly na ihany koa ny sampandrara tahaka izao eo anivon'ny hopitaly ny Befilatanana etsy Mahamasina. Manodidina ny 500 hatramin'ny 900 isa-taona nisan'ireo iaran'ny herisetra vokatry ny fanolanana eo anivon'ny hopitaly Befilatanana etsy Mahamasina. Ny 7 isan-jaton'izy ireo dia saika latsaky ny 9 taona avokoa. Isan'ny vody zany nandritra ny fanokafana tambombo ofisialy ny sampandrara fandraisana tananareo zaza niaran'ny herisetra vokatry ny fanolanana izay eo anivon'ny Befilatanana ary nampitondraina ny anarana hoe Vonjy. Tanjona amin'ny alalan'ny fametrahana ity sampandrara ity ny anamorana ny fandraisana tanana ireo zaza niaran'ny herisetra vokatry ny fanolanana. Akoatran'ny sampana fitsaboana dia misy sampandrara psikososial sy ara-pitsarana ihany koa ao anivon'ny sampandrara Vonjy. Mpitsabo, mpitandro ny filaminana ary assistants sociaux no mandray tsiakanto ireo olona tonga eny amin'ity toerana ity. Nilaza Ramatoa Rajonary Mampianina Voangy izay nanolotra milina fanasana lamba miisa 3 sy fandrinana miisa 720 fa zava-dehibe ho azy ny fiarovana ny zaza amam-behivavy amin'ny maharem-pianakaviana azy. Nirotsaka amin'ny ady amin'ny fitrandrahana aranofo sy ny herisetra mianjady amin'ny zaza tsy ampy taona ihany koa ny vadin'ny filoham-pirenena. Vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny UNICEF, ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka sy ny Filaminam-bahoaka ny fametrahana ity sampandrara Vonjy ity. Tonga namome voninahitra ny fotoana ny Ministry ny Fahasalamam-bahoaka Andriamatoa Andriamanarivomamy sy ny solotenan'ny UNICEF miasa eto Madagasikara Ramatoa Elke Wish.